Mahakasikia ny raharaha fanapozinana ara-tsakafo teny ambohy malaza dia fantatra amin'izao fotoana izao fa mandalo tsy fahasalamana ihany koa amin'izao ny Reniny Onja sy Nombana izay ndazo-pahafatesana tamin'ity raharaha fanapozinana ara-tsakafo teny ambohy malaza ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tsy ampy mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tsy fahasalaman'ny Reniny Nombana sy Onja no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Commune Marary toliara faharoa olona maromaro no fantatra fa ankehitriny alikaromotra izay nanomboka tamin'ity herinandro ity. Amina fokotany Samia fa ao amin'ny commune Marary district toliara faharoa no misy an'izany. Mbola nanaikitra ankizy kely indray ny ray tamin'ireo alika ireo ka ny fanenjehan'ny fokon'olona ary matin'izy ireo avy hatrany moa izany alika izay nanaikitra ankizy kely izany. Hatreto olona roa ihany no anatina tobim-pahasalamana hoy ny aveonivy CSB Marary. Tsy maintsy alefa any amin'ny hôpitaly be toliara ireo rehetra izay marary fa fitsaboana vonjamaika ihany aloha no misy ao Marary raha ny fanazavana hatrany. Tokony haverina ihany koa hoy ny bentanana lefitra ao an-toeranao ny famonona ireo alika izay mirenireny izay tsy manan-tompo mba hialana amin'ny tranga toy itony. Ka noho izany mitandrema ihany ianareo amin'ny toerana voalaza ireo fa efa maro ny alika romotra izay mirenireny eto Jiroa ary io kaikitra alika romotra io dia tena mahafaty izy io raha toa ka tarakely ny fitsaboana azy ka aleo misoroka toy izay mitsabo. Haratsindalana indray toy izao ny lalana eo amin'ny 67 hektara centre ho an'ny 67 hektara Vatobe. Lalana simba efa hatramin'ny volana martsa teo fa tsy mbola namboarina hatramin'izao. Mijaly ireo taxi be voatery mifandimby ny avy any Vatobe ho any amin'ny arrêt 30 sy ny avy eny amin'ny 30 handeha Vatobe. Miteraka fitohanana araka izany izy tia. Ankoatr'izay efa imbetsaka ihany koa no nisy bisikleta moto ny enjera tao. Tsy anisan'ireo lalana izay nandrovan'ny vahiny tamin'ny fivriany COIS sy ny fionana tampony Sadek ka tsy voamboatra ity lalana ity ho ireo ponina eny an-toerana trany ka manao antsoavy izy ireo amin'ny mba hijerena ity lalana ity fa tena mampijaly ny vahoaka ny aratsin-dalana amin'io toerana izay voalaza io. Ka beso ny mpanjaka toera indray raha tsy misy ny fiovana dia ho tanterahana amin'ny talata 24 aogositra ho avy izao ao Paris ny lanonana mikasika ny fampidina ny kabeso ny mpanjaka toera izay voatahiry ao amin'ny musée de l'homme any an-toeranany. Ny ministry ny kolotsaina frantsay Rashida Dati no anolotra izany amin'ny fomba ofisialy amin'ny ministra serasera sy ny kolotsaina malagasy Maravola Dona. Ny raiky amin'ny 30 aogositra kosa no kabeso ny ampanjaka toera miaraka amin'ny anireo miaramila roa izay niaraka taminy no hoentina hiazo any Antananarivo mialoha ny tondrana azy any Menabe. Resaka fisotro toka indray voarara ny misotro toka sy mifoka sigara eny amin'ny parking anireo tombon-tsolika hoy ny eny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nampahafantatra an'izany. Izany dia natao hiarovana ny mpandeha sy hisorohana ny loza izay mety hiterakafo amin'ireny tombon-tsolika ireny ka noho izay dia tsy azo hisotro toka sy hifoana sigara ny parking ny tombon-tsolika hoy izy ireo hatrany. Tsenan'ny sabotsy indray avoay ny fanampina ho ireo mpivarotra izay maneho ny heviny amin'ny alalan'ny sorabaventy izay mipetraka ao anatin'ny tsena io. Izy ireo izay milaza fa tsy manana enti-manana tsony ahafahana manarana tanteraka ny toeram-pivarotana eo ihany koa ny orana efa manomboka milatsaka ka simba avokoa ireo entana kely izay mba hamidy. Manoloana izany mitaky ny mangarahara sy ny hamoahana ireo fanampina izay nomeny malalatanana ireo mpivarotra voakasika tamin'ny fahamaizan'ny tsena ity. Ka dia andrasantsika eto ara izay mangarahara izay takiny ireo mpivarotra ao amin'ity tsenana sabotsy izay may tamin'iny volana lasa teo iny mo ity tsenana sabotsy ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny Reniny Nombana izay voalaza fa mandalo tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao.
raha tsy ivina moa tantara i Nombana sy Onja izay samy maty avokoa tamin'iny fanapozina ara-tsakafo teny ambohy malaza iny ka isan'ny niteraka resabe tamazotserasera Facebook mo izay resaka fanapozina ara-tsakafo teny ambohy malaza izay nafatesana olona maro dia maro tao anatin'ny ray volana izay. Raha nitantsika dia niezaka nanao antsoavety sirofona ny Reniny Nombana manoloana ny hivoahany ny tena marina mahakasika an'ity resaka fanapozina ara-tsakafo tena ambohy malaza ity ary tsy nanaiky lembena na hatramin'ny farany mo ity renim-pianakaviana ity amin'izay alahelony amin'ireo zanany roa izay samby ndaosam-pahafatesana avokoa vokatra an'ity fanapozina ara-tsakafo izay niseho teny ambohy malaza ity. Amizao fotoana izao anefa dia fantatra fa mandalo tsy fahasalamana ihany koa ity renim-pianakaviana ity. Izy moa no Reniny Nombana sy Onja izay samy namoiny ainy vokatry ny fanapozina ara-tsakafo teny ambohy malaza teny. Mbola tsy fantatra mazava mo ny aretina izay tena mahazo azy ity asa raha mety noho ny aretim-po amin'ny fahalasana zanany asa raha aretina izay azo lazaina fa tsy dia mafy loatra fa mety reradraraka fotsiny angambany mety ahazo azy ity na ihany koa aretina hafa mihitsiny ka dia mirary fahasalamana feno azy amin'izao tsy fahasalamana izay mahazo azy zao ny rehetra ao an-tapatserasera Facebook ao manoloana an'ity tsy fahasalamana ity. Raha ity tsy fahasalamana izay mahazo any renim-pianakaviana ity dia rariny sitsiny satria mafy zany mandao zanaka irobe zao ao anatiny indray mpimaso tsy noho ny aretina voajanahary nefa no nahatonga anireo zanan'ireo no ndaosam-pahafatesana fa noho ny hetraketraky ny sasany tao anatin'izay resaka fanapozinana etsero izay ary izay no isan'ny tena mahatonga anireo solotena mpianakavian'ireo maty tamin'izay resaka fanapozinana ara-tsakafo zay hatramin'izao mbola tena tsy mino tanteraka izy ireo amin'ny izay marina efa nolazaina fa mbola mitady ny marina izay tena marina hatrany izy ireo manoloana an'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo teny ambohy malaza ity ka dia mbola samby eo am-pandrasana an'izay tena marina tokoa izay mo ny rehetra amin'izao fotoana izao na dia efa misy aza ny fanambarana etsiroa amin'izay filazana ny vokatry ny fanapozinana ara-tsakafo teny ambohy malaza izay fa tsy mino an'izany tanteraka ireo havan'ny hiaram-boina sy ireo vahoaka rehetra izay mpanara-baovao amin'izao fotoana izao satria toa mitovitovy foana ireo trangana fisehona fanapozinana ara-tsakafo na ny teny ambohy malaza na ny tany ambositra fianaran-tsoa na ny tamin'ny faritany hafa izay samy nahafatesan'olona avokoa mo ireo trangana fanapozinana ara-tsakafo ireo. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.